dia faly miarabantsika rehetrarehetra indray manaraka amin'ny fandarana ako ny kandida larana fa 5 ol zany teny mahamasiny zany ol zany a tena hoe tamin'ny fiodonana voalohany nisy faradoboka netreretina hoe mbola vitatsika ve midepase am'ireny fa tena voadepasitsika le izy satria mbola feno zany hoe hita zany a fa mandaitra le fitenena hoe manentana olona ankoatranao efa voentana mba ho tonga ny faradoboka dia ho tonga koa amin'ny fifidiana amin'ny fa 7 ny volana Desambra ho avy zao reny ny proof fa mandaitra ilay zavatra no tenen'ny kandida atsika hoe manentana olona ray ankoatra vatatenanao zao aloha tsika dia iompana kokoa any amin'iny faradoboka iny no alefako androany a dia aoriana zay mbola misy ambiance kely ho alefatsika fa andao aloha ho arahantsika zany tena mamasina zany satria betsaka ny mety tsy naharaka koa ndao arahana sary ary Madagasikara mandroso soiombona ny malagasy rehetra vidio mpanangana fa tsy mpandrava vidio marika ravalomanana laharana fa 5 Desambra! Tena faly ary tanareo tena faly tena faly tena faly aho e satria hitako am'izao ny fitiavanareo ary eritrereto izao koa ny fitiavako anareo tsy ho amelatsika raha tsy mandroso Madagasikara tena teny fanomezany ty teny fameza toky ka samina raha miantona miaino tsara fa voaloha teniko aloha dia zao tan'Andriamanitra lehibe fa dia toditso matsara eto amin'ity faradoboko ity raha ny alina teto zay ny teo maraina nakany mahitsy dia aveo nakany Farantsio dia nakany Antsirabe nanao faradobo tonga eto zay zao dia reto nareo miandry ahy miandry ahy nareo
fa za matahotra anao fa tena ataotsika tena mandrosainga ty Madagasikara ty de zao za amizay zao miteny za ty ahita fa reto koa manako ny reto mpakasary reto za ty ahita tena nareo midina tsy ambany enohy tsara misaotra an'Andriamanitra hoy aminareo teo ary misaotra anareo koa tonga maro be toy izao misaotra an'Andriamanitra tsika fa naniorana raha tsy ho avy androany fa za matahotra de misaotra e eno nareo ty fa tiako vakina aminareo tsara ho fantanareo tsara dada tsy mandainga izany ary tsy milaza ny zavatra tsy misy zany de zao ary nanao fanambarana ny sinady na ny syndicat ny administrateur civil de nanao fanambarana izy de nilaza nandefa nyty taratasy ty nakaty amiko hoe présidenty fanambarana nataonay zay tena milaza le zavatra nyresahanao ireny fa marina ary tena marina tenohy tsara tiako henonareo tsara lolo izy a mba teny ilazantsika hoe tsika tsy matahotra nylaza marina fanambarana ho fitsinjovana ny tombotsoan'ny daholo be ho fiarovana ny tany tandalana sy ny sotoavina republikana ho fitandrovana ny asany safidim-bahoaka ary ny fisorohana ny mety korotana ateraka ny fifidianana ka mamotika indray ny tanindrazana iombonana ny sinady dia manao zao fanambarana manaraka izao mankahery indrindra ireo rafitra rehetra mandray anjara amin'ny fikarakarana ny fifidianana zay ho filohan'ny republika Madagasikara mba hanoia ny fijoroana amin'ny fangararana sy amin'ny fahamarinana manaraka mankahery manokana ireo solon-tenam-panjakana préfet de police préfet ary chef de district sy ireo mpiara-miasa aminy zay tena tsy nitandro asa sarana mandray andraikitra amin'ny fanaovana tantsoroka amin'ny rafi-tantanana ny fifidianana manentana azy ireo hijoro hatrany amin'izao fifidianana faharoa izao ka tsy hitanila na amin'iza obligation de neutralité tsy anaiky zay mety ho tsindry politika na viaiza no iaviny ary tsy anatanteraka ihany koa ireo baiko tsy miariary hita fa miariary fa tsy ara-dalàna sotra nareo marina ry sinaty tanareo am'izany na me baiko ary tokatany mihitsy any ministre ny intérieur de reo mpiara-miasa amin'ireo mitety ireo district de nampivorony chef fokotany de reo nylaza tamiko tany fianaratsoa de nambarako tany farafangana tany mananjary namoaka zay ary ty ny sinady misy le izy manentana ireo administrateur civil amperinasa manokana na aiza misy azy mba hanaja ny etika mifehy ny antokondrara misy azy obligation de réserve hanaja sy hampanaja ny lalàna velona ary aneo mandrakariva ny mahapiaro ny sata republikana atsika indrindra am'izao fotoam-pifidianana izao miantsy ny olo-pirenena voasoratra anarana anatin'ny lisy-pifidianana andeha amita ny adidy masina ho an'ny tandrazana amin'ny alarobia fa 7 volana desambra ho avy rao iandry ny voka-pifidianana mpilaminana mampirisika enohy tsara mbola tsy vita ka mampirisika ny fitondram-panjakana sy ny gouvernemanta mba handray ny fepetra rehetra anampina azy ireo amin'ny andraikiny tsy sinitsindry atao amin'ireo mpiasa-panjakana isanambaratokana ary manao antso avo amin'izay hofidiana ho filohan'ny republika na izy mba hanao lara-pahamena ny fanavoizana ny tontolo ny asa-panjakana sy tsinjo mandrakariva
ireo mpiasa-panjakana misaotra betsaka ry sinady eo hitanareo an'izany fa tena iendritsy nareo malala ny tokony atao dia hoy aho hoe tsy izy rery ihany fa izao no tiako marihana tsara raha ny resaka an'ireny aho hoe misy an'ireo olona irahana vo ministeran'ny intérieur na ny directeur de cabinet na ny directeur dia mampivory an'ireo chef district mampivory an'ireo chef fokotany chef fokotany manangona an'ireo le ino ty izy karaha-mpifidianana mandoa 10 000 dia mena 4 millions le chef fokotany zany no misy tany fianaratso zany ty mbola misy teto atronomaly ka dia izay dia zao ndray tao Atsirabe ndray dia nilaza ndray ny fikambanan'ny comité de vigilance aza matahotra anao président ary mbalazao hoe ny Mahamasina fa nitsangana ny comité de vigilance miaraka amin'ireo mpitsara sy ireo olona manam-pahaizana momba zany ka aza matahotra anao saotra betsaka e tanareo zany hoa efa miasa miaraka isika aitsika foana hitatsika foana ary vitatsika mampandrosa Madagasikara profo ray amin'izany dia zao ilaza aminareo aho hoe nandritra zay roa volana eo izay nahita toerana 700 tamin'ny alalan'ny helikoptera sy ny tômôbily dia enoy tsara zay ny kabary fa tena ikabary aminareo vahoaka n'Antananarivo sy ny vahoaka malagasy rehetra mba hahafantarana hoe ohatra ninona marina ny olona mendrika sahaza nreto vahoaka 5 tapitrisa reto ry vahoaka malagasy ny voloatengo dia misaotra n'Andriamanitra lehibe isika fa tafavory maro be eto amin'ity kianja be ny Masina ity ankinitsika aminy ny fitantanana ny fotoanandroany ary indrindra ny fifidianana zay hoatrehantsika amin'ny alarobia ho avy zao Jesosy Kristy ihany no kapitentsika ka omentsika azy ny dera sy ny laza ary voninahitra faly aho tena faly tafahoana aminareo rehetra androany eto amin'ity faradoboka ity 7 taona isika niandry ity fotoan-dehibe ity ka tonga izy amin'izao fotoan'izao revoaka malagasy efa nambarako aminareo ombeny fa kiondalana eo amin'ny tantaran'ny fiainan'ny malagasy rehetra ny fifidianana amin'ny alarobia ho avy zao tonga ny fotoana koa manaingy anareo rehetra aho tsy ankanavaka hifidy ny mpanangana dia marika ravalomanina laharana 520 raha atao koa ny jeritodika tao anatin'izay volana vitsy nanombohan'ny fampelezan-kevitra izay dia toerana 700 no voatsidika ka atao ny renivohitry ny faritany commune eny hatramin'ny fokotany sasany aza dia voatsidika avokoa hitako enoy tsara nanao anty tena tamin'ny foko mihitsy any teny hitako ny tranombongo sy ny trano falafa hipetrahanareo nampandrosonareo tao an-tranonareo aho ka afaka ny tafa sy ny resaka isika nijery ny sakafo nandohonareo aho ary nipetraka nanao mofo niaraka taminareo tsy zay ihany anefa fa nijery sy ny tsena tamin'ny tsena maro aho ka nividy ny vokatrareo niaraka teny an-tsaha ihany koa isika ka nijinja vary aho tsy vitany hoe nijery fotsiny fa nitafa sy ny aino anareo ihany koa ny hitako ary ny tiako lazaina dia zao fantatro ny fiaina voaka malagasy amin'ny andavanandro hitako ary henoko ny marary anareo amin'izao fotoan'izao indrindra fa niasa faharoa enoy tsara nandritsy ty fampelezan-kevitra ity dia nahatsapa aho fa mahay miaramentana amin'ny malagasy ohatran'izao ataontsika izao rehefa niantso aho tao Atsirabe hoe
enoy tsara rehefa niantso aho tao antsira be hoe anokatra konty isika andraisana izay fiara-miasa sy fanampiana avy aminareo dia be da be ianareo ny tonga ary nandray andraikitra na ny tetantoerana zany na ireo malagasy mipetraka ny velany isarako daholo ianareo fa tena mahafinaritra ny fiaraha-mientana tsy zany ihany hoe aminareo fa ny fianakaviana tsiraray a dia niezaka nanao an'ny t-shirt na akanjo maneho ny fanohanany asy miaraka amin'ireo kojakoja maro samihafa hitako daholo ireny fa misaotra betsaka ryvoaka malagasy manolotra fisaorana feno ho an'ireo ray aman-dreny ampanahiky aho zay nanoro hevitra nananatra mitrotram-bavaka ity fividianana ity tsapako tokoa fa tsy mikely soroka ianareo mampianatra ny teny fahendrena voarakitra amin'ny soratra masina ka mba ho firenena matahotra an'Andriamanitra ane ny firenena malalatsika ty dia i Madagasikara teo ihany ko ianareo artista maro zay tonga nanampy tamin'ny fonareo ny sasany dia navita namorona hira tsy ny teto andre ny vohatra ihany fa ny tany amin'ny faritra maro be tany ihany ko misaotra betsaka nareo fa ny tena fitiava-tanindrazana no naseho anareo isorako miaraka amin'izany ko ireo mpanatalenta maro samihafa tsy ho ary voatanisako eto toy ny mpanao an'ireny poezie reny teny mampietsi-po reny ao ihany ko ianareo mpanao gazety ny pakasary ny radio ny televizion samihafa ny imprimerie ireo namana sy tapaka nanome fiara isan-karazany sy ny fanamafisapeo maneho fisorana fianao anareo aho raha toy izao no fiaraha-mientantsika malagasy amin'ny fampandrosoana dia vety foana dia androso tokoa Madagasikara pakarambolombolony fa tsy mahita asory ala ry fa tsy mahita za zao ahitanareo ianareo mpanao politika rehetra ianareo kandida zay nifaninana tamiko tamin'ny fiodinana voalohany kanefa dia miaraka miasaniko amin'izao fiodinana fary zao sotra betsaka fa tsapako ny fitiava-tanindrazana aseho anareo ary vavolombelona am'izany a ny vahoaka malagasy ianareo mpanao politika rehetra zay tsy tafaraka tamiko ihany ko tamin'ny fiodinana voalohany dia tonga manatevina amin'izao fotoan'izao manolotra fisaorana feno anareo rehetra aho amin'ny fiaraha-miasa sy ny fanohanana ataonareo mirary ko aho raha mirary mba hitondra vokatsoa ho an'ny firenetsika izao fiaraha-mientantsika mianakavy izao tsy adino koa ianareo mpikarakara sy mpandray andraikitra tsy ho voatanisy eto manerana nosy ary ny vahoaka malagasy akanavaka tonga nanotrona sy nandray andraikitra misaotra anareo aho ianareo mpitandro ny filaminana ianareo nanao ny sécurité ny tena andrasako aminareo dia ny ho tonga marobe amin'ny alarobia fa 7 ny volana ho avy zao ka ifidy ahy marika ravalimanana laharana fa 5 tena kabary tena mivoaka avy ata amin'ny foko ty soratako anareo ty tena za mihitsy ty misaotra anareo ty zaho mihitsy ny milaza sy miangavy anareo hoe iasa iaraka isika ka dia faly aho maneho an'izany fa aloha asiana hirahira kely fa lava loatra le kabary izy no tena mavita fa tsy didina ho an'ny taranaka roapolo dimy amby avao le andao tsy hana iny ndao tsika hiaraka neny nanamboatra ny lalana fa ndrefa lera
ravalumanana tsy mela 25 satria izy no tegna 55 izy no fidigna drago topomasika Miratika 1 2 3 ravalumanana tontanane misi tombini tifa za zabanga atika jabanga tontalanga anarawari ravalumanana tontananga mafi ravalumanana tontanane Salam
Dadan tum tanana misaotra tiako mba iraintsika kely vetivety aloha asehotsika ny Madagasikara ray manontolo ny firaisakinantsika malagasy hoe ravalomanana tompo tanàna 1 2 3 4 ravalomanana zao le iza miaraka amin'ny tanàna anankiroa ambony 1 2 3 ravalomanana tompo tanàna atao hoen'Andriamanitra tanàna Yari, ravalomanana tompo tanàna misy tompony viva ravalomanana tompo tanàna misy tompony viva iza tompo tanàna iza tompo tanàna 25 zao numéro 25 fahitako ny olona rehetrarehetra zay nanaraka ny dada manera nosy de isika rangano mpandresy miaraka amin'ny dadatsika ataotsika ambony tanatsika anankiroa misaotra betsaka ary zao ary ataotsika ndray ny firaisakina ataotsika ny ambony tanana ry malagasy mpandresy ana tanàna anankiroa mpanangana fahatsi-pandrava isika fidio ny kandida laharana 520 sako ny milaza aminareo fa raha tao anatin'ny 7 taona lasa zay tsy mbola nafana ohatran'iny ny kianjabe mamasina za masamy teanareo an'izany satria hitatsika ny fiatahana avy any amintsika rehetrarehetra mihitsy raha nanao antso maly hoe mitondra kapoka dia nisy mitondra kapoka androany ho alefa kely aminareo ny ambiance napiavaka kely nyty faradoboka ty tao nanao coiffure ny spécial tao nanao manao pose ny dada ny rehetrarehetra ny fientahana avy any aminareo aleo alefa any aminareo ndao arahana sary ary Vélo manoana ny flou marque ravalomanana numéro 25 manentana eran'ny tanàna zay amin'ny alalan'ny bisikileta no entinay zany hitatsika amin'ireny fa tonga dia hoe 25 atrenya tapon-doha zany pirofo fa tena nientantsika ary raha omaly any teny mitondra kapoka dia nisy tokoa ny mitondra kapoka zay ny tenenina aminareo hoe ny zavatra ohatran'izao zarao mandeha amin'ny page ny MBS izy ity dia zarazarao reny fiantanany reny dia hoentitsika andeha hifidy amin'ny fa 7 ny volana Desambra ho avy zao amin'ny larobia efa tsy ela io fa tsy ela koa noho izany tazomitsika reny energie atsika reny fa reny mbola hoe tsika andeha hifidy dia zao rapitso ny candidat anao débat ao
de entantsika inty mba teneny namana rehetrarehetra toanatsika ny kandidatsika larana fadimy ambyroapolo amin'ny alalan'ny Facebook anaty publication fotsiny hoe mivonontsika hijerana zany entany daholo ny olona anatrika ny fandarana io zay zareo tapitra ny ako androany rapitso mbola miverinao ao zay rapitso so rabetsaka veloma rapitso